Araka ny fanambarako teo dia tsy nikely soroka ny fanjakana izay anisan'ny manohana ny mpanao fanatanjahantena ary niaritra hatramin'ny farany tetsy Mahamasina ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Dionoka Roberto. Taorian'ny lalao dia nidina tao amin'ny fisolon'akanjo natao amin'ny vestera ny tenany mbola nisaotra sy nakahery ny Makidy Madagasikara nandritra izany fotoana izany nisy niafatra nampitainy avy amin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Andeha rahantsika ary izay zavatra rehetra niseho tao anaty vestiera izay. Tsika mitantana voalohany tontolon'ny fanatanjahantena. Makidy Madagasikara zany satria efa fantanao tsara misaotran'Andriamanitra lehibetsika de feno fo ary makasitraka tanteraka satria tanteraka lay fampanantenana nataon'Andriamanitra hoe amin'ny alalan'ny fanatanjahantena no amerinatsika indray ny ambony firenena. Tafaverina raha miona amin'ireny vahiny ireny tsika eto match international reny efa saika tsy toko fa tsika malagasy koa moa mahay mandray vahiny dia kely 3 points zareo mba hoentiny mody sitranahay verina titsony izy manjary tsy mety dia araky ny teny filo ambety teny dia hoe mahay tsika tanora malagasy fa mila toanana foana tsy sanatria hoe misy magie fa fiomanana avolenta fiomanana tsara na tonga n'ireny résultat reny ka za zany eto dia makahery anareo andetsika anatin'ny match de poule tsika angambany Namibia manaraka Namibia zany efa resitsika zany tamin'ny prolongation angambany izay raha tsy diso za 56-54 dia ataoko angambany fa tsy kisendrasendra koa zay fa averintsika zay fandresentsika Namibia zay dia amin'izao fotoana zao noho ny afalipo na deo ny efa fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana zany dia tsy hainay koa ny jery fa fampiresaka tamin'ny président Rajoelina teo dia mba omena kely izy monsieur le ministre izy président avy amin'ny présidente zavatra ty mba omena kely izy reo tanoratsika reo 5 millions d'ariary ialana etaeta. Sy kitapesaka président mba hiezaka foa zay anao zay faraherinay sambisa Namibia ny repolo amitsika sady anana velo amin'ny sambisa anana velo amin'ny Namibia fa hiezaka zay sezapesaka mampifiloam-pirenena koa na amin'ny analana itaita sy mbola rehefa namihatra amin'izay izy ary mbola ho amin'ny foana izy ary manao sezapesaka amin'ny ministre sika io izy solo tena vany